lalam-panorenana indray no aloha hevitrintsika amin'ity herinandro ity. Hainao ve hoe inona ny atao hoe lalam-panorenana? Tsy tena fantatro fa henoko amin'ny vaovao fotsiny fa ny tena antony sy ny anona tsisy fantatro mihitsiny dia ohatran'ny tsisy mampahafantatra an'izany mihitsy ohatran'ny hoe heno matetika fotsiny hoe lalam-panorenana. Ny atao hoe lalam-panorenana dia teny roa natambatra, izany hoe lalàna sy fanorenana. Io dia tokony arahan'ny fanjakana, tokony hoe lalàna arahan'ny fanjakana izany ny ankapobeny. Tsy fantatro ny lalam-panorenana fa fantatro fotsiny hoe misy ny lalam-panorenana. Dia hoe mampatonga anazy tsy fantatro fa ahafantarako anazy hoe ny mpanao politika izao no tena mampiasa ny lalam-panorenana. Dia tsy ahafantarako anazy koa izany tsy dia nianarana ilay lalam-panorenana. Tsy dia nasiana halanjany loatra izany aminahy tamin'izay nianatra. Mampalahelo be. Raha ny fahalalako azy dia misy teny roa hoe lalàna dia fanorenana. Manorina izany zavatra dia mila lalàna arahana anorenana azy. Ny fahafantarako anazy ny atao hoe lalam-panorenana dia lalàna iray feh ny firenena anankiray. Izany hoe ny gouvernement aloha no mamoravola azy dia anatin'izany ny prime ministre, izany hoe izy no mifehy volavolan-dalàna. Dia ao koa ny parlementaire izay manao ny tolo-dalàna, izay manamoratra tolo-dalàna. Dia izay. Misy andiny fantatro mitarika amin'ny fampandrosoana na mitondra tombotsoa amin'ny fiainantsika isam-batan'olona ve ny lalam-panorenana? Tsy haiko izao na anatiny na tsy anatiny le hoe dimy taona ny fomba hitondran'ny filoham-pirenena. Dia raha iny manokana izao hitako hoe tsy mety ilay izy satria manam-potoana be izany ilay filoham-pirenena hieritreritra fangalarana sy ohatr'izany dia ohatran'ny tsy mitondra tombotsoa aloha iny ihany izao ny eritreretiko raha ohatra ka izy dia tsy fantatro. Ie, raha ny tokony ho izy raha ohatra hoe manaraka anazy tsara ny fanjakana dia tokony. Tena arak'izay amin'ilay hoe tsy ahafantarako anazy izay izao dia tsy fantatro mihitsy izany e. Lalam-pifidianana izao ny fantatro hoe lalam-panorenana angambany fa tsy fantatro. Andininy mikasika ny lalam-pandrosoana dia raha handeha amin'ny fampandrosoana izany dia mila andininy andehanana amin'ny fanorenana azy. Dia ohatra izany hanorina fandrosoana malagasy isika dia tokony atao amin'izany dia miainga amin'ny fananana malagasy, ny fototra malagasy izany hoe ny harena malagasy harena azo trandrahana eto amin'ny Madagasikara mba hahatonga ny Madagasikara hiorina tsara malagasy. Tsisy fantatro. Fantatrao ve ny andininy voalohany amin'ny lalam-panorenana malagasy? Mba lazao raha fantatrao. Tsy fantatro. Mety hoe tsy fantatro, mety hoe ny momba ny condition mahiratsahana ho filoham-pirenena. Ie, momba ny tany. Dia mbola verika fa tsy fantatro. Ny andininy tsy dia haiko izany fa dia hoe ny andininy voalohany lalam-panorenana izany hoe ny fampandrosoana atao izay androsoana. Momba ny tany.